Ny heloko ireo Kananita izay no lohahevitra hotiny antsika izay anasako anao amin'ity maraina ity. Miaraba antsika rehetra indray tafahoana somatsara amin'izao maraina vaovao izao noho ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, noho ny fitiavany, noho ny famindram-pony dia tafahoana amin'ny alalan'izao fandarina izao isika tsirairay avy. Arabaiko amin'ny laran'ny Tompo isika tsirairay avy ka dia ny fiadanan'ny Tompo any ao aminao sy ny ankohonanao. Dia iaraka hivavaka isika raha nomboka izao tinitinika iarahantsika manana izao. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao indray izahay noho ny fitiavanao anay, noho ny fitantanana izay maharesy lahatra anay fa ianao mihitsy no natoy izao anay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fahavelomana izay mbola omenao anay, ary misaotra indrindra amin'ity fotoana ity izay ahafahanay miaraka mandinika ny teninao. Tomoera ary Tompo aty amponay ianao, ka ny hevitra rehetra izay mampisaraka ny aminao dia ho fafanao sy ho esorinao izany. Ary ny fanena masina kosa no ampitoerinao aty amponay azonay mandray tsara ny teninao. Nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Mbola ao ny bokin'ny Josoa ihany no iarahantsika mandinika amin'ity herinandro ity. Ny lohahevitra ankapobeny moa izay iarahantsika mandinika dia Andriamanitra no miady ho anareo. Fa ny androany dia hoe ny heloko ireo Kananita no diniantsika kokoa. Ny andinina tao tadina indray dia ao amin'ny bokin'ny Josoa toko 10 ka ny andininy 2:20. Josoa toko 10 ka ny andininy 2:20. Ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny tany dia azon'ny Josoa indray mandeha satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely. Ry mpiara-midinika namana, ny heloko ireo Kananita no hodiniantsika. Efa nodiniantsika tany lasa moa iza moa ireo Kananita ireo. Izy ireo dia avy amin'ny taranaki Hama any izay nimponina tao amin'ny faritra Kanana. Ka no hodiniantsika androany dia ny hoe ny heloko ireo Kananita. Mba ahafahantsika mahatakatra ny tinambara amin'ity dinidinika ity, ny amin'ny heloko ireo Kananita izay nona tao amin'ny tany Kanana, dia tsy maintsy mijery boky hafa ankoatra ny bokin'ny Josoa isika izay manome antsika tari-dalana ahafahantsika mahatakatra hoe inona tokoa moa no heloko reto Kananita ireto, satria ny tanin'izy ireo no tany izay ho voantany reto vahoakan'Andriamanitra niala avy tany amin'ny tany Egypta. Andeha arosoka afatsika amin'ny bokin'ny Levitikosy. Levitikosy toko 8:10 ka ny andininy 4:20 sy ny manaraka. Levitikosy toko 8:10 ka manomboka amin'ny andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 7:30 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory, fa izany rehetra izany no nandotony ny jendrisy ny tena izay efa noroahako eo anoloanareo. Ary efa maloto ny tany ka dia hamaly azy aho noho ny elony, ary alohan'ny tany ny poniny eo. Fa mitandrema ny didiko sy ny fitsipika ianareo, ka aza misy ataonareo izany fahavetavetana izany, na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo. Fa izany fahavetavetana rehetra izany no nataon'ny tompon-tany izay talohanareo ka nandoto ny tany, mba tsy handotonareo ny tany ka tsy handoavany anareo tahaka nandoavany ny firenena izay talohanareo. Fa izay rehetra manao izany fahavetavetana izany, na dia iray aza dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Koa dia tandremo izay asaiko tandremana, mba tsy hisy ataonareo akory izany fanao vetaveta izany izay nataon'ny olona talohanareo, ka aza mandoto ny tenanareo amin'izany. Izao no Jehovah Andriamanitrareo. Misy tari-dalana omen'Andriamanitra ny zanany eto, mba tsy hidirana, mba tsy ho tafalatsaka amin'ny mety ho fahavetavetana ataon'ny firenena hafa, ka dia nanome fampitandreman'Andriamanitra, nanome fampatsiahivana n'Andriamanitra aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany. Amin'izao voalaza indray amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 8:10. Deutéronomie toko 8:10. Deutéronomie toko 8:10 ka ny andininy 7. Deutéronomie toko 8:10 ka ny andininy 7 dia izao no voalaza ilay teny. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra anao, ianao, dia aza mianatra anao araka ny fahavetavetana
ataon'ireo firenenareo. Aoka tsisy aminao zay mampandeny zanany lahy na zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpananahody, na manao masim-bava, na mpanady na manao azy ho tsindrin-drafatra, na mpanao hatsarana, na ny mpanontany amin'ny maty. Fa fahavitavetana mason'i Jehovah zay rehetra manao izany zavatra izany, ary zany fahavitavetana izany no androany Jehovandriamanitra ao azy eo anoloanao. Ry mpiara-midinika namana, misy fampitandremana omen'Andriamanitra atsika mba hahafahantsika miala amin'ireo fahazaran-dratsy. Fa inona tokoa moa ny zavatra nisy tao amin'ny mponina tao Kanana, amin'ny bokin'ny Deutéronomie 20 voalazantsika teo ka hatreo amin'ny 9:20 dia misy fampitandremana zay apetraka Andriamanitra tsara, zay manome tompo maso inona ny zavatra maharikoriko an'Andriamanitra zay fanaon'ireo firenena ireo. Dia hita teo fa ireo firenena ireo dia voalaza teo mampandeny zanany na zanany lahy na zanany vavy hamaky ny afo. Hitantsika teo zany fa fanaovana fankatovana, ny resaka sikidy sy fanaovana hody, ny fanaovana tsarana, ny fanaovana angatra, izany zavatra nitranga tao amin'ity toerana ty ary zay fivavahan'ny Kananita zay no nasain'Andriamanitra hialana, nasain'Andriamanitra tsy ataon'reto vahoakan'Andriamanitra reto satria ny zavatra mitranga mantsy dia niafara tamin'ny fanaovana fahavitavetana, resaka fitsangatsangana, izany fanaovana tsirambina ny didin'Andriamanitra izany. Tao ihany koa ny filalaovana angatra. Ary ny tena zavatra nampalahelo indrindra dia miafara amin'ny fanolorana zaza atao fanatitra, fanolorana zaza atao sorona no zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany. Ary zay zavatra izay no fanaon'ny mponina tao Kanana ka nasain'Andriamanitra ho tandremana, nasain'Andriamanitra hialana, nasain'Andriamanitra mba tsy ho hatanterahany vahoakan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Araka izany ny fandringanana ireo Kananita dia tsy kisendasendra akory navokatry ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra hanome ny firenen'ny Kanana ho an'ny Israelita. Tsy kisendasendra akory fa noho ny heloka izy ireo tadio tsara fa efa nomena androm-pahasoavana ny mponina tao Kanana. Any bokin'ny Deutéronomie 7:20 dia ahitantsika tsara, bokin'ny Exodosy azafady 7:20 dia ahitantsika tsara ny famondram-pomen'Andriamanitra anreto mponina tao Kanana reto, ka nahatonga an'Andriamanitra androka azy tsikelikely fampatsiahivana, fampitandremana azy ireo ary mena fotoam-pamondram-po izy ireo. Nananan'izy ireo ny tombotsoa hahafantarana an'Andriamanitra sy ny toetrany tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo patriarika zay nonina teo aminy. Saingy izao na dia nanana zany tombotsoa zany ary izy natao mitsinitsinina kosa fa dia notohizany hatrany hatrany ny fanao ratsy mahatsiravina mandra-pahatonga amin'ny fotoana zay tsy maintsy namarana an'i Jehovah izany firenena izany. Ry mpiara-midinika namana, mahatsiaro venao fa mbola men'Andriamanitra tombotsoa, famondram-po mba hahatonga antsika hisaintsaina mandrakariva ny momba an'Andriamanitra ka hahatonga antsika mihoakakin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Moa ve mbola ataontsika tsinitsinina izany famondram-pon'Andriamanitra zany ka mbola manohy mandrakariva isika milalao fahotana eo anoloantsika. Amin'ity androany ity ary ny heliko ireo Kananita dia tokony ho tandremantsika hialantsika izany, ny fanaovana sorona zaza, ny fanaovana fankatovana, ny resaka fisikidiana, ny fanaovana hody, ny fanaovana tsarana, ny firesahana maty, ny filalaovana angatra. Andriamanitra ny hanome antsika ny fanahy masina ka hahatonga antsika mba hitandrina ireny fahavitavetana ireny, mba hahatonga antsika ho ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anandray amin'ity androany ity hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra misotranao izahay noho ny fitiavanao anay, noho ny tarantarana izay nomenao anay androany ka nampahafantaranao anay fa mbola mamindra fo, mbola manome tombonandro, mbola manome tombotsoa ahafahana migokany hatsara anao izahay. Omenao anay ny fotoana mbola ahafahanay manatona anao, ampio izay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahina masina mba tsy hanao tsinotsinona izany tombotsoa izany fa ararotinay kosa izany mba hanatonanay anao. Dia mitahi ireto mpiara-midinika rehetrarehetra reto, mitahi tontolo andro androany ny vavaka tononona sy angatana aminara Jesosy irery ihany. Amen.